Vatsimpana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika ry avy-malala rehetra amin'ny Tompo. Mbola tratra ity maraina ity ka velona hatra-pamonjena. Azahoantsika mihaino ny vatsim-panahy avy amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ary dia manonona ny fiadanana avy amin'ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany ho an'ny isa-tokantrano mampiatrano izao vatsim-panahy izao. Fa avakitsika tompoko. Ianao ry tomponay sy mpanjakanay, ilay mipetraka any amin'ny seza fiandrianana avo indrindra, no miondrika mijery ety ambonin'ny tany, mitsinjo reto zanak'olombelona izay mpaniasy. Mideranao zahay mankalaza anao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao no herinay, ianao no tanjakay, ianao no tomponay, ary ianao no Andriamanitray. Izany no iarabanay anao ampanetretena ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, izay nanome an'i Jesosy Kristy Tompo hitondra ny fanavotana sy ny famonjena ho anay tsirairay avy. Ampianaro ary zahay hialoka eo ambany elatry ny fahasoavanao amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanainao masina, ka dia ny fonay tsiraray ane ho anjakany ny teninao, ary hiainanay, ampiarinay ny teny rehetra izay omenao anay amin'ity maraina ity, ho vatsy hamakivakianay ny tontolo andro sy ny andro sisa hiainanay. Mankasitraka ilay tompony tompo, mankalaza sy mioby anao izay ry mpanjaka ny mpanjaka, tera sy laza ho anao ilay fanahy masina mahery indrindra. Aleluia. Amen. Ampitiavana sy ampanetretena no azahoako miatrano amin'ny tokantranontsika amin'ity maraina ity amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ho mpanjintsika ao anatin'izany vatsim-panahy izany ny lohateny hoe: iza no afaka hamonjy ahy? Iza no afaka hamonjy ahy? Ho vakintsika ny tenin'ny soratra masina amin'ny bokin'ny Salamo 420, andininy 9. Salamo 420, andininy 9. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery. Amen. Ny olona miaina eto ambonin'ny tany dia mandalo fitsapana sy fisetrana avokoa ny lafim-piainany. Ianao izay miaina io koa, mety mandalo fizahan-toetra maro samihafa angamba ny fiainanao. Mety ao anatin'ny rarin-tsaina angamba ianao. Mety misy zavatra tsy ahitanao vahaolana angamba. Mety feno alahelo sy hatezerana ny fonao. Mety zavatra maro samihafa tsy mbola nahitanao vahaolana na valiny. Dia tonga ao an-tsainao ny fanontaniana hoe: iza no afaka hamonjy ahy? Iza no afaka hanafaka ahy? Izay indrindra no lohahevitra ho mpanjintsika amin'ity maraina ity, amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Mitady vahaolana sy fanampiana maro samihafa angamba ianao amin'izao fotoana soro izao hoe: iza re? Ary aiza ny olona na ny vahaolana fa efa tena mihoatra ny loha, mila ho safotry ny rano ka hiletika, tsy ho afa iaina intsony aho manoloana izao zava-misy sy zava-mitranga izay atrehako izao. Anio ny tenin'Andriamanitra dia mitodika amin'ny tsirairay avy, ka milaza sy manambara aminao koa hoe:
iza no hamonjy ahy, iza no hanafaka ahy. Ny tiany mpanoratra olazaina eto dia i Davida dia ny hanafaka anao amin'ny fahotana voalohany indrindra no tian'Andriamanitra sy tena tiany tompo lazaina. Izany hoe Davida ilay mpanjaka, ilay mpanompon'Andriamanitra, nisy faniriana izay mba hetaheta ny tao anatiny, nisy zavatra maro izay nilalovany, ary koa nisy faniriana ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mantsy no tanterahany, ka izay indrindra no nahatonga azy ny teny hoe iza no hamonjy ahy. Dia nametraka tokoa izany fanontaniana izany izy. Iza no hamonjy ahy, iza no hanafaka ahy amin'ireo fahazarana ratsy sy toetra ratsy izay mampisaraka ahy amin'Andriamanitra. Toetra ratsy izay manapotika sy mandrava ny fiainany ary koa mitodika amintsika tsiraray avy izany teny izany. Tsy vitany hoe toetra ratsy na ny fahotana na ny fahazaran-dratsy mety handrava ny fiainanao, fa mety misy koa aretina izay mikiky sy mihinana ary manimba ny tenanao izay te-polo ny fanahy masina koa angamba amin'izao fotoana solo izao. Maro ihany koa ny herisetra izay mianjady eo amin'ny lafim-piainanao rehetra, ary miara-miaiko tsika tsiraray avy angamba fa mahita ny afo be izay iainany zanak'olombelona tokoa eto amin'ity tany ity. Olona tokana ihany ry-piaino malala no afaka hamonjy sy hanafaka aisy anao manoloana izany zavatra rehetra izay no tany saina teo izay. Manasa antsika Andriamanitra amin'ny alalan'izao fanambarana voasoratra eto amin'ny bokin'ny Salamo izay nosoratan'i Davida izao, ny hanatonantsika sy hijerentsika azy dia ilay mpanjaka ny voninahitra, Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery. Raha vao mitsangana izany Jehovah mpanjaka ny voninahitra sy Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery izany dia matahotra azy izao tontolo izao. Rehefa tonga eo ny fanatrehany ary ao anatin'izany koa dia miororo ilay diavolo Satana ka mirimorimo sahady ho any amin'ny farimy rehetra avy. Marina tsy azo lavina io teny nataon'i Davida io, satria miaina tao anatin'ny olana sy fahasarotana maro samihafa ny fiainany, amin'ny mahampiandrondry azy nefa koa amin'ny mahampanjaka azy. Niaika Davida fa misy ilay lehibe ny mpanjaka eo amboniny izay mandahatra sy mandamina ny atsipirian'ny fiainany, ka nahatonga azy ho tonga tany amin'ny hoavy ny feno sy tanteraka izay efa noman'ilay Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery. Anio koa ho anao izay miaino izao vatsim-panahy izao, ilay mahery noho ny mahery ary ilay matanjaka indrindra eto amin'izao tontolo izao ka hatrany an-danitra no efa manara-maso sy te handray an-tanana ny fiainanao manontolo, raha manaiky ianao, te hamoakanao anatin'izao ady sy olana izay hatrehanao izao izy.
hain'io Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta io ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, satria izy no manara-maso izany. Io olana atrehanao io adi-tsainao io adi-piainanao io, tsy misy dikany eo anatrehany. Io zava-misy iainanao io dia afaka miova izao ankehitriny izao amin'ny alalan'ny kikika sy antsoantso alefantsika ao amin'ilay Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Ny tadiaviny amiko sy aminao dia minoa azy, mpanjino ilay Jehovah mahery tsy toa izay manjaka amin'ny zavatra rehetra. Avelao izy handray an-tanana ny adinao izay mahatonga faharerahana eo amin'ny tenanao, mahatonga fahavizanana eo amin'ny sainao, ary mahatonga fahaketrahana ao amin'ny fanahinao. Izy ilay mpiady mahery, afaka amela ny elokao, afaka hanafakanao amin'ny gadra ny Satana sy ireo fatotra maro izay mbola mamatotra anao. Afaka manasitrana anao koa amin'ny lafiny rehetra. Nomen'Andriamanitra ray mantsy Jesosy Kristy tompo izany ilay tokana mba hananantsika fiainam-baovao sy hiainantsika izany fiainam-baovao izany. Eny, amin'izao ora hitenenana izao dia vonona ny hamonjy sy hanafaka anao izy. Apetrao aminy ny finoanao sy ny fadokianao feno sy tanteraka, satria izy ilay mpanjaka ny voninahitra, Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery. Izany no hamonjy anao sy hanafaka anao. Mahereza ry havako, matokia ary mino. Vavaka isika. Raio, faly zahay amin'ity andro anio ity, fa niteny taminay ianao rehefa nanontany sy niatoraka taminao izay hoe iza no hamonjy anay, iza no hanafaka anay. Dia namaly ianao tamin'ny alalan'ny teninao, ka nilaza hoe ianao ilay mpanjaka ny voninahitra, ianao ilay Jehovah mahery tsy toa, ianao ilay Jehovah mpiady mahery no hanafaka anay sy hamonjy anay. Mankasitraka Jesosy, mankatelina Jesosy, faly ny fonay, ampitombo ny finoanay Jesosy, tazony mafy izay fa tsy matana anao. Ampianao ireo toraka eo aminao mandrakariva, hikikika hiantsoantso, hanokana ny fotoananay misimisy kokoa hatrany, hiresanay aminao, hifampiseraseranay aminao, ary indrindra koa hianonay ny bitsiky ny fanahinao masina. Dia ho tsapanay fa velona ianao, miasa ianao, tsy matory ianao. Dia ho lanitra sy tany vaovao no iainanay manomboka amin'izao fotoana sy ora izao. Ho anao ny tera sy ny aza, ilay mipetraka eo ambony seza fiandrarana sy ny zanak'ondry, fa ny fanafana sy ny famonjena kosany ho an'ny mpanomponao tsirairay avy izay ny haino izao fahatsim-panahy izao. Amen.